tsy diso anjara tamin'ny etsika fanamariana ny andron'ny vehivavy ihany koa ny solombavim-bahoaka voafito amin'ny boriboritany faharoa ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ankoatran'ny fitsinjovana ireo vehivavy mpanasa lamba ao anatin'ity boriboritany faharoa ity dia nahazo fanohanana ihany koa ny trano famakiam-boky iray ao Ampasanimalo. Asa sosialy no nentin'ny député Mapara voafito amin'ny boriboritany faharoa nakalazana ny andron'ny vehivavy Valmarsa. Fanomezana fitaovana mpanasa lamba misa 500 fitaovana ny trano famakiam-boky ny oratorio eny Ampasanimalo ary fanomezana fanohanana ho an'ny vehivavy antitra no ntontosan'izy ireo androany. Fifaliana lehibe no iarabana ny vehivavy rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara vehivavy nahatratra n'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao. Mahatsiaro manokana ho an'ireo vehivavy tsy manan-kalofana izay mahitrano tany Befandrina dia mankahery andro zareo ary mirary fahasalamana ihany koa ho an'ireo vehivavy rehetrarehetra izay tsy salama amin'izao. Misy antony matoa tao anatiny izay nanomana nandritra ny 3 volana ry zareo ary nandany vola tsy tokony tsy foroana nanaovana izany fa move mipaika tanteraka any amin'ny vahoaka sahirana ireo fanomezana ireo fanomanana sy ny zavatra saika nankalazan'ny Valmarsa teo. Matony anay Mapara tanteraka ohatr'izao dia satria fanomezan-tanana fanampiana fitsonjovana an'ireo sahirana sy mila an'izany fitaovana izany. Asa fitadiavam-bola entina melomana ny ankohonana ny fanasan-damba. Sabina sy Nina dia anisan'ireo vehivavy manatanteraka izay asa izay isan'andro ary nahazo tombontsoa tamin'ity asa sosialy nataony Mapara ity. Ny asa fanasan-damba aloha amin'izao merky ny andro hitanareo ihany tsisy le karama nefa mamelona ankizy ny ankizy miveloma amin'le karama manasa lamba dia faly be izay satria manampy anay le zavatra nomen'le député teo fa afaka le fahasaranana kely raha ohatra hoe manasa farivan'ny andro zany dia mahazo 50,000. Le izy aloha zany mahavelona le izy raha tena misy tsara le fanasana le raha tena misy zany le ino le sasalamba fa miankina amin'ny olona mampandefa lamba aty aminao zany le izy. Ankoatran'ny fitaovana fanasan-damba nozaraina elo ihany koa ireo vehivavy.